Izao Jehovah ny mpiaro io, isaky ny indray mpimaso no andemako azy. Fandrao misy manimba azy, na andro na alina dia miaro azy aho. Isaia 7:2. Miarabanao namako malala manaraka ny fandaro antsika ary ho tanteraka andaitra aminao ny tsodrano dia ny fahasoavan'ny tompo aminao sy ny ankonanao. Misaotra anao ihany koa mahafoy fotoana manaraka ny fandarantsika. Ny hevitra androany dia mahakasika ny toetra takian'Andriamanitra iainany zanak'Andriamanitra. Tsy fotoana vetivety efa nivakiantsika tery am-panomboana ao amin'ny Isaia 7:2 manao hoe izao ny Jehovah no mpiaro anao, isaky ny indray mpimaso no andemako azy. Fandrao misy manimba azy na andro na alina dia miaro azy aho. Teny fikasana omen'Andriamanitra ho an'ny zanany, omen'Andriamanitra anao teny fikasana omena antsika tsirairay avy. Ny fanahin'ny olona madio sy masina dia tsy afaka miala vetivety amin'ny toeran'ny fahadiovana sy ny fahamasinana. Rehefa tafaraikitra ao amintsika ilay toetran'Andriamanitra, ilay herin'Andriamanitra, dia tsy afaka miala ao intsony zany. Kanefa na tsy afaka miala ao ary dia mbola tsy tonga amin'ny fahatanterahina izay takian'Andriamanitra izy amin'ny maha-olombelona antsika, fa mila fotoana ny fiovan-toetra ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Mila fotoana. Ny fotoana ary namana dia fomba fisedrana matanjaka mihitsy omen'Andriamanitra ny toetra antsika. Ny tena toetra tsara dia tsy hita ao anatin'ny fotoana fohy, fa mila fotoana mifandimindimy. Tsy maintsy toerana mandrakariva ary ireo fisainana ara-nofo, ary tsy maintsy manampy antsika ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay manadio antsika hitaona ny fisainantsika mba ho any an-danitra, ary hanazatra ny fisainantsika amin'ireo zavatra madio sy masina. Ialana ny fisainana ara-nofo, ny momba n'izao tontolo izao. Zanak'Andriamanitra isika dia tsy tokony manana toe-tsaina mitady ny zavatry ny nofo matetika. Tsy tokony ho any intsony, satria ny nofo dia fandrafiana ny fanahy. Hoy ny asan'ny apôstôly Paoly, mandrafy ny fanahy ny asan'ny nofo. Ao amin'ny nofo dia tsy misy afa-tsy ny filahana, ny rehaka momba n'izao tontolo izao, ka tsy maintsy resena ny filan'ny nofo. Ny toetra tsara dia tsy kisendrasendra, fa fanazarana ny maha-olona isan'andro. Raha toa ka azo ao anatin'ny kisendrasendra ny toetra tsara, dia betsaka ny ho voafitaka. Irian'Andriamanitra ny anorenantsika toetra mifanaraka amin'ilay modely izay napetrak'Andriamanitra eo anoloantsika. Mila mandahatra ny biriky tsirairay ny fitomboana ho amin'ny tsara, ny marina ary ny masina isika. Manome hery, manome fahafahana misaina, manome fahafahana mivoatra antsika amin'ny alala ny vanim-potoana mifandimby Andriamanitra, mba hahafahantsika manorina toetra izay azony asiana ny tombo-kasen'Andriamanitra, azony ankasitrahana. Ry namana malala, ny fiforonan'ny toetra dia vokatry ny fahazarana isan'andro. Vokatry ny fahazarana isan'andro. Ka raha tiantsika ny hanana toetra tsara, hanana toetra marina, masina, madio, dia mila mamboly fahazarana tsara isan'andro isika. Ahoana ny ambaran'ny soratra masina any amin'ny ohabolana any? Mifankazara amin'ny tsotoa dia hiadana ianao. Ino moa ny dikany hoe miadana? Hanana filaminan-tsaina, hanana fambon'ny toetra. Ka ny toetra zany dia miankina amin'ny fahazarana. Fahazarana tsara volena isan'andro no lasa toetra tsara, ary ny toetra tsara no lasa fiainana. Zava-dehibe zany. Izay maniry tombo tonga trano tsara rafitra ho an'ny tompo dia tsy maintsy
mikolokolo ny fahaiza manao ny rehetra ary amin'ny fampiasana ireo talenta zay nomen'andriamanitra antsika no tokony ahafahany toetra mivelatra ampirindrana tsara. De toy izany a no tokony hanorena antsika ny toetra isan'andro raha tia tsika ny anana toetra tsara marina, toetra masina, madio, dia aoka hanana fahazarana toetra tsara, toetra marina, toetra masina, madio mandritra ny fotoana. Averiko kely zany le raikim-poy, ny fahazarana no lasa toetra ary lay toetra no tonga fiainana. Ahoana ny ananana fiainana tsara? Ny kolokolo fahazarana tsara. Ahoana ny kolokolona fahazarana tsara? Mifankazara, mizatra amin'ny tsotoa de hiadanainao. Ary avy amin'izany no ahatongava ny fitahiana ho aminao sy ho amin'ny tokantranonao, ho antsika rehetra. Ho tanteraka aminao zany, ho fiainana ary ampiarina amintsika rehetra. De hivavaka isika. Misaotra anao zay tompo tsara fa nomenao lesona sarobidy amin'ny fikolokoloana ny toetra, famoronana toetra tsara. Tompo ampianaro zara mba hanana fahazarana tsara miaraka aminao zahay, ka izany fahazarana tsara izany no tonga toetra tsara, ary ny toetra tsara de ho tonga fiainana tsara. Iza moa tsara? Ianao ny tsara Andriamanitra, sady mpanao ny tsara, de mankany aminao zay. Ta io ny rehetra manaraka ny fandarana amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.